Rehefa misy manahirana na tsy fahasalamana ity vehivavy ity dia tonga manantona hatrany ny lehilahy mahery mijery karatra sy mitsabo tena. Vao aingana izy no nitondra dosie teto mialohan'ny hametrahana izany tany amin'ny orinasa. No anao zao inona ny tena hoe anatonanao eto amin'ny lehilahy mahery? Inona ny tena hoe olana anao mahatonga anao tonga eto hijery karatra eto amin'ny lehilahy mahery? Ny antony anatonako eto zany misy dosie zay resaka vola le izy, dia efa mambolambolana maromaro le izy a, dia tsy mety nandeha amin'izay tokony ho izy zany le dosie, dia noho nakaty izy a dia efa mivoaka soa tsara le dosie karakaraina zany. Zany hoe tamin'ny alalan'le fijerena karatra sy ny anina dia tonga dia valy izy. Tamin'ny alalan'le fandehanana taty zany a dia mivoaka soa tsara le nandeha araka ny tokony ho izy zany le izy. Fa ianao efa mpakaty amin'ny lehilahy mahery sa zao mihitsy ianao? Efa mpakaty, efa taona maromaro zany nandeha anako taty. Dia ianao mahita an'izay hoe tena mahomby le resaka hoe fijerena karatra sy fitsaboana ety aminazy ety sa hoe? Hatramin'izay nandehanako taty aloha dia tena izay zavatra nataoko taty rehetrarehetra dia tanteraka araka an'izay tokony ho izy daholo. Ohatr'izany zao nisy ny fitadiavako asa ohatra, mitady asa nandeha tsy nanana, fa hatramin'izay nakanisako taty vetivety dia nahita asa. Ny sikidy amin'ny alalan'ny fijerena karatra no ataon'ny lehilahy mahery. Raha ny nambarany dia afaka hijerena zavatra maro izany, toy ny mosavy nataon'olona, aretina maro sy ireo olana maro isan-karazany. Aorian'izay vao miroso amin'ny fitsaboana sy famahana olana izy. Misy heviny manokana ny fijerena karatra hoy izy. Hono le lehilahy mahery, inona maro moa zany hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny karatra zany? Ya, lehilahy mahery mpitsabo moa zany mpitsabo nentim-paharazana, praticien sady cartomancien. Anatin'ilay cartomancien zany fijerena sikidy amin'ny alalan'ny karatra izy io mampiasa tarot koa ny ambatatenako, fa ho antsika eto Madagasikara zany matetika ty karatra ty foana ny tena ampiasaiko zany. Ny fitsaboana ny karatra zany dia fijerena sikidy izy io, efa nampiasain'ny Ntaolo efa taloha be tany, nampiasaintsika ihany koa fijerena amin'ny alalan'ny lasa ny ankehitriny ary ho avy. Hita ao amin'ny karatra io daholo zany hoe inona ny zavatra efa niseho, inona ny mety hiseho. Ny antony hijerevana karatra ho an'ny olona indrindra dia mba hafantarana hoe sao dia misy zavatra tokony hitandremana, inona ny fahana problème anankiray na olana anankiray, izay le hoe sikidy. Ny fitsaboana rehefa mijery sikidy zany dia hita hoe zao ny olana, zao ohatran'izao dia mitsabo amin'ny alalan'ny fitsaboana zany amin'ny alalan'ny kakazo na rano na tany, izany hoe zava-maniry sy ireny rano amin'ny toerana masina maro eto Madagasikara reny. Momba n'ity hoe fitsaboana amina fijerena amin'ny alalan'ny karatra ity ihany lehilahy mahery, le olona ve no tonga eto aminareo dia omenareo karatra sa izy misintona, sa hoe ahoana mihitsy le fomba ampiasainareo an'le karatra zany ho an'le olona tonga hijery eto aminareo? Ny karatra zany za efa manana karatra, raha hitanao amin'ity sary ity zao ty karatra ty nafarako manokana mihitsy izy ty anaovana asa fijerena fotsiny. Za zany efa manana karatra ato dia rehefa tonga le olona dia izy no misy fomba kely nataony zany ahafahana hoe amomba anazy mihitsy maseho an'le karatra. Dia le karatra ity karatra namboarina veto mihitsy sa hoe karatra efa voasina sa karatra vaovao, sa hoe inona mihitsy zany reto karatra reto spécial sa ny karatra zany reto karatra reto mitovy amin'ny karatra hitantsika matetika reny ihany, fa tia nafarana manokana mihitsy anaovana fijerena sikidy. Izy ity zany zao dia tena hoe sikidy fotsiny ampiasaiko anazy, fa ny karatra hitantsika reny man zany hoe afaka anaovan'olona kilalao, loka ohatran'izay. Fanontaniana somary manitikitika amin'ilay fijerena karatra ve raha mijery karatra eto izy dia afaka hoentin'ny zareo mody le karatra sa mijanona eto ihany? Araka ny teneniko anao eo, izy ity natokako manokana fijerena sikidy zany dia le karatra mijanona ary ireo karatra io tsy misaraka amiko mihitsy satria naiza na eto an-toerana na amin'ireo olona ivelany na olona amin'ny faritany afaka jereko eto daholo. Na ohatranao zao ianao manatrika eto dia afaka jerena, ianao na any andafy ary dia afaka jereko eto hoe ohatran'izao. Zany hoe afaka atao à distance zany izy ity? Afaka ny sikidy zany misy zavatra kely vitsivitsy ilaina afaka atao à distance, ary be dia be ny olona zany hoe
misy fotoana olona zany any anatina événement na zavatra lehibe any izy mamanontany jero kely hoe ty manao ahoana ty, nohatr'izay koa ireo any an-dafy na ny gasy na ny vazaha na nireo vahiny zany a dia ohatr'izay ny fanaovana azy. Arono ary lehilahy mahery, zay olona tonga eto aminao ve zany dia tsy maintsy hoe mijery karatra vao afaka mitsabo sa tsy voatery an'izay? Ny voalohany indrindra aloha tsy maintsy mijery karatra foana satria eo no ahafantaran'ilay olona hoe tena mpitsabo marina ve satria io ny tantarako ny probleman'ilay olona raha tonga eto ny olona ray zany miteny hoe zao ny problemanao zao dia manao an'izay rehefa avy eo miditra amin'ny etapy hafa indray. Lehilahy mahery, mety hoe le chiffre ve eto no ahafantarana ny olan'le olona sy ny aretiny sa le ohatra hoe le inona moa zany fitenena azy marika ohatra hoe trèfle na pika na cœur na sa le chiffre mihitsy no ahafantaranareo azy? Dia ohatrohatrany ahoana le genre raha hoe rehefa chiffre rehefa na hoe rehefa le pika na hoe trèfle na cœur na izy io zany ny fijerena karatra dia don izy io avy amin'ireo zava-manakasina na avy amin'ny razananao no mipetraka aminao. Izy io zany tsy le chiffre loatra hoe mamelatra chiffre dia miseho hoe zao le olona tsy hany izy fa le don mihitsy zany ao aminao no miaraka amin'le karatra dia eo ny ahitanao hoe zao le izy. Raha ohatra zao ohatra ianao no mamelatra an'izy io chiffre fotsiny ny hitanao fa raha izaho manokana zany dia tsy ireo chiffre akory no hitako fa le zavatra mihitsy no hitako hoe tamin'izao ty olo ty ohatran'izao rehefa avy eo ty olo ty ohatran'izao izay ny zavatra hita eo. Hita ary lehilahy mahery le karatra, hita ny problème an'le olona na ny olana na ny aretiny. Manahoana kosa amin'izay le fitsaboana ataonareo anaty ao aorianany izay hoe fijerena an'le karatra izay, ohatrohatrany ahoana izay hoe fitsaboana ataonareo izay? Araka ny teniko anao tao mpitsabo nentim-paharazana aho miara-miasa amin'ireo zava-manakasina amin'ireo mystère maro ao anatin'izany koa ireo ravin-kazo zany ireny no ampiasaina ary indrindrandrindra resaka sorabe izay tsy afa-miala koa zany anatin'ny fikarakarana olona izy io. Amin'ny ohatr'izao lehilahy mahery ny tena tonga dia ny hevitry ny olona, ny fandraisan'ny olona na inona fanazavana na inona fanazavana hoe manompo sampy, manao ody ratsy ny olona mitsabo amin'ny fomba nentim-paharazana na amin'ny karatra tahaka izao. Mahoana ny hevitro manoloana an'izay? Voalohany indrindra aloha za lehilahy mahery mpitsabo nentim-paharazana fa zaho dia mivavaka ary kristianina iringiriny izay tsy hotononiko eto moa ilay finoana zany. Ao anatin'izay ny hoe fivavahana za zao rehefa mitsabo olona eto mivavaka aho miantso an'Andriamanitra manao zavatra anankiray, miantso ny razana, miantso ny zava-manakasina rehetrarehetra, ireo mystère maro izay misy zany. Le izy zany finoana no mitondra anazy fa tsy hoe fanompoana sampy satria ianao zao raha mahita ty hazo ty misy hazo zany eto sary io sary io zany zao hoe hitanao izy io za tsy mivavaka aminazy io fa mahafinaritra anahy fotsiny le izy dia izy mahafinaritra anahy zay dia ampiasaiko zany atao anatin'ny zombanay ato ny toerana misy anay ato zany tsy midika akory hoe mivavaka amin'io hazo io ny tenako. Karazana aretina ohatry ny ahoana kosa ny tena hoe matetika tsaboanareo eto dia inona ny tena nanaovanao an'ity hatramin'izay nanaovanao an'ity azy ty, inona ny tena hitany hoe somary sarotra ny hoe nitsabo anazy? Ny karazana olana zany indrindrandrindra ny olana mantsy tsy voatery hoe aretina amin'ny vatana fa misy ny olana ara-piainana, misy ny olana ara-panahy, misy ihany koa ny aretina amin'ny vatana zany. Ny hoe ny zavatra anisany nanahirana tsy dia misy loatra ny hoe nanahirana fa isaorana an'Andriamanitra sy ireo razana voavaha daholo ny olana izay tonga teto fa ny amaha-olombelona zany ny zavatra efa nisy zany misy olona zany efa narary ela tany amin'ny toeram-pitsaboana tany no tonga teto amiko izy mbola miaraka amina sérum sy loatra izay zany hoe efa resy le olona zany avy tany alanenina dia
tonga teto aminahy moa zany dia zavatra hoe somary nanaitra kely moa na ny olona teto manodidina zany satria ny bataina mihitsy olona niditra ny lalana makaty aminay mbola teo daholo ny zavatra rehetrarehetra azony tany amin'ny zavady toeram-pitsaboana tany zany fa saotran'Andriamanitra moa vao andro izy teto dia fa lamina. Lehilahy mahery misy milaza hitantsika na tambazotra serasera na eny amin'ny fiarahamonina eny fa fitsaboana hoe nentim-paharazana tahaka izao misy sorona mety hoe sorona biby akoho na omby. Misy koa miteny hoe nareo manao tsy hoe enao fa nareo mpanao an'le fitsaboana gasy ohatr'izao manao sorona olona. Ahoana momba izay tompo? Voalohany aloha zany fady anisan'ny fady fototra anay zany hoe olona zany ran'olona ary zay tsy hoe mety mahita nareo hoe ho anahy lehilahy mahery mpitsabo manokana zao dia no maro ny olona manesy aomby amin'ny heridady amin'ireto zava-manakasy reto eto aminay tsy teny fotsiny ako ny tamin'ny taondasa zao maro ny omby nasisy teo tamin'ity taon'ity koa efa nisy omby nasisy le dikany hoe fanaovana fanoloran'olona an'ireny omby ireny dia tsy midika mihitsy hoe sorona tompoko fa misy zany olona misy zavatra angatahany tanteraka ilay fangatahany dia fafalipony zany hoe andao anisina nofokena amin'ny tapiavanana dia ina no zaraina ho an'ny olona rehetra na izy io ataona eto atoerana na eny amin'ireny toerana masina isan-karazany ireny na amin'ny doany indrindrandrindra amin'ireo zava-manakasina izay nangatahany an'ilay zavatra tanteraka zany. Ary le hoe fanaovana sorona olona ny fanantaniko teo. Ino azy zay teniko an'izay fady ary tena fady anay zany hoe ran'olona na raha kely mitety mitsoroko aminao zao fa raha olona règle misy dingana be lehibe mihitsy vao afaka hoe tonga amina toerana manakasina anankiray dia izay teniko hoe tena fady anay zay zavatra ary tsy ho ataonay mandrakizay. Tena maro lehilahy mahery amin'izao fotoana izao manao an'ity fitsaboana gasy amin'ny fomba nentim-paharazana ity moa zany mba tsy tenenako hoe fitsaboana gasy. Raha manao manokana zany mety hoe inona ny tena hoe mampiavaka an'izany lehilahy mahery zany? Le lehilahy mahery mpitsabo moa zany izy io miainga tamina zava-manakasina reo daholo no mitondra anazy. Anatin'izay misy amin'izay hoe tsy zoviana amintsika angambany rakoto maditra rakotina nahary anisan'ny tromba izy io nitaiza namolavola tamin'ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'izay zany izy no nanome an'ilay anarana hoe ty lehilahy mahery ty no hitondranao ty zavatra ity satria ireo zava-manakasinareo no nanome an'ilay don zany. Izy ty tsy nianarako fa voakely dia efa nanana an'izay don zay ary niavaka tao anatin'ny fianakaviana dia izay no nahatonga an'ilay hoe ny mampiavaka zany ny tena nalan'ny olona anazy zany aloha lehilahy mahery anahy dia resaka skidy-karatra izy io na ny taroa indrindrandrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo zava-manakasina ireo zanahary velona avy any anaty ala any sy ireo razam-panjakana izay lohavina tetika beso.